miarahaba antsika jiaby ary eto no nanaovako antso fampandrenesana ho antsika zay manaraka anay. Eo ihany koa izay dia tsy maintsy raisitsika avec considération ity zavatra zay nanjo ny mpiaradia amiko mpiara-miasa akaiky dia akaiky makasika ny fandravana miampy fandrobana sy vono natao amin'ny mpiaradia akaiko aminy zay marimarina kokoa secrétaire particulier ko zay niarany vono sy daroko tamin'ny omaly alina rehefa avy namangy izahay ka misy ny fijoroana vavolombelona zay natao ny tranoray aminy ny anadainy makasika an'izay mba tsy atao hoe fitadiavana buzz na koa firarina fitadiavana laza makasika le zavatra antranga fa tsy misy maniry loza izany ary mangataka ny ratsy izany fa rehefa misy ny zavatra tsy mety dia tsy maintsy mitondra fanazavana atsika ary manao fanambarana isika ary manao antso avokoa amin'ny tompon'andraikitra voakasika izay ka eto indrindra atsika zany manoloana ny trano zay nanaovandreo an'izay acte izay tena tsy hoe anatin'ny couloir izy io fa tena akaiky dia akaiky raha misy 20 mètres na 25 mètres maximum miala ny arabe mandeha amin'ny aéroport zany hoe zany ampivoan-tanàna tsara ary tsisy mba zavatra tokony ampiayahy ao anatin'izay ka dia zay no mahagaga hoe tena hoe fanakanana ve le izy sa tena zavatra hoe kisendrasendra mandalo sa zavatra efa voaomana mialoha aminay manokana dia efa zavatra nomanina izao satria hoazavaiko ny antony fa naizanina tsy zany tsy maintsy ho tonga atsika amin'ny fanazavana zay avy amin'ny fianakaviana misy an'izao zavatra izao mba hahafahantsika mandray ny tena zava-misy marina nandalo tamin'ny omaly alina ka eto anao zany anadainy satria izy amin'izao fotoana zay fampiresantsika mbola marary ary tsy afaka mihetsika noho ny vonina azo azy zay ho azavaintsika eto makasika an'izay inona ny zavatra niseho raha niverina zahay nomaly zava-nisy teo zay moa tsy mahafantatra hoe naterin'ny président député izy fa zay anatitra anao foana fa izanaka anazy iny no nitantara hoe nanatitra anazy teo député rehefa zay am'izay rehefa izy am'izay voavango an'ireo tamin'ny kakamo ty zany hoe somary misy couloir zay manko ambadika ao dia mety niafina atao foana reo zay tsy malala anaty trano dia zanaka anazy iny efa tafiditra anaty trano ny somary miverina ny antso hoe efa nanina nga mamateo eo zany zay vao nikoropaka hoe nanakory dia izy efa lava amin'ny tany io tsy maintsy nodena io fa tsy le nandeha nandodo an'le olona dia tao aorianan'izay efa mba natsiaro tena zany madama io anabaviko io zay vao niezaka karokaroka zay efa tsisy trasy nahitana an'ireo ntsony ny andro raha teko moa alina ohatrohatr'izay zany ny zavatra nisy tamin'ny maly ariva fa alinalina zay ka zay no antony ametrahana fitarainana sady kakazo be zao na mangona olona plus nefa misy zavatra niseho foana koa taloha tambonin'andro ohatrohatr'izay zany mety hoe misy zavatra tokony angatananay zany mba jerena akaiky momba an'izay zavatra zay zay angambany amin'ny ambangovangony fotsiny no ilazako an'izay zavatra zay zany zay nilazainy teo ho ampiako aminareo fa zao efa nisy 2 volana lasa izay famakina ny bureaunay ao anaty trano zany nisy mpikambana anankiray zany na vita an'izay mission zay niditra tao anaty trano izy dia rehefa aveo rehefa niditra ao anatin'ny trano izy dia tsisy zavatra very tao ratsy ny kojakoja sy antota taratasy makasika ny asa rehetrarehetra izay vitanay very ireo document maro indrindra fa ny fifandraisanay amin'ny bazinay rehetrarehetra eto tapin-tanàna ny mahajanga zany hoe document complet zany very tamin'izany fotoana izany ary efa nisy ny filazana nataoko moa zany nampanantso ny olona io nanketeko izy nanontany azy fa nilaza izy hoe fa tratrany sokatra ny bureau io rehefa alaikum salam rehefa tratra fampiresahana izy
dia nilaza izy fa hoe tsisy zavatra nalainy tao nefa rehefa tafara tia voara masona ihany fa nisy zavatra very tao tampotampoka teo jerenay io olona io misaffiché miaraka amin'ny candidat mpanjakana ary tafiditra anatin'ny listan'ny conseiller zareo nisy document very tao zay ny zavatra nisy zany ka zay zany efa fivadiam-pitokisana ary nisy koa tsy kombakomba koa amin'izay famakina bureau zay dia tonga amin'ny fanohanana candidat mpanjakana mazava ho azy zany ny document rehetrarehetra dia naterina any amin'ny candidat mpanjakana sy ny fomba rehetrarehetra hatao andemenanay handresenanay amin'ity élection communale ity mazava zany na dia tsy mila fanadidina lalina mahakasika an'izay resaka famakina bureau izay efa betsaka ny intimidation ny ainanay tao anatin'ireny élection députation ireny betsaka ny menace de mort nanjoanay tao anatin'ireny fifidianana ireny nefa mijoro zahay ary mitraka mandrakariva izahay isora koa ireo mpiaradi amiko akaiky ireo mpiara-miasa amiko rehetrarehetra mbola mijoro hatramin'izao na dia misy ny antsojay atao efa tsy menasy intsony zany zavatra hitatsika zao fa tena miatra amanaina hitatsika angambana iny boiron teo iny veny dia idaroanao vehivavy no voa vehivavy no maratra manana reny ianao manana nabavy ianao dia imagineo nareo zavatra ohatran'izay mbola politique ve ireny zavatra ireny tsy etsy politika intsony reny ary ny zavatra nitranga nomaly azaky nazavainy tao rehefa niditra reo zany dia efa nisy lalina niandry tao amin'ny maitsika izy natao dia tonga dia nanao an'izay attaque zay sady namono reo no nandrava ny telefony sy ny document rehetrarehetra teny am-pelatanana document niasanay mandritra an'izao campagne électorale élection communale izao zay voaroba very niaraka amin'ny ireo telefony sy vola nisy vola koa niaraka amin'izay fa dia lasa ny olona mpangalatra moa zany tsy tokony haka-taratasy eny tokony atsipiny igny rehefa tsisy ilany azy fa tsisy zavana velandreo na ny anankiray fa lasa daholo zany ireo fitaovana rehetrarehetra zay mifandraika ao anatin'ny fifidianana ary tsy tongatonga ho azy io satria secrétaire particulière koa io vehivavy io mahafantatra ny asanay rehetrarehetra ary ny document rehetrarehetra zany mipetraka aminy dia zay moa zany nanaovako antso eto ho an'ny tompona andraikitra ny fitsarana zay satria tsy hipetra-potsiny amin'izao zay aloha ny zavatra sura ny mpitandro filaminana dia tsy maintsy anao fitarainana sy fitoriana zahay mahakasika an'izay ary mbola ho fantatsika eto foana mahakasika an'io zavatra io ary tsy maintsy hampahafantarina antsika zay nitranganisy tamin'ny omaly zany dia eto ihany koa zany anaovako antsoavo amin'ny seni anaovako antsoavo amin'ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana eto Mahajanga mba aoka tsy hisy ny intimidation atao amin'ny vondrona politika anankiray na candidat anankiray fa tsy mety manimba ny fiarahamonina misy antsika manao antsoavo amin'izay zavatra izay satria voa foana zahay ary mbola tsy nanao ataka an'izaniza fa tena mipetraka amin'ny mahapolitika amin'ny politika dia maneho ny hevitra anay ary maneho antsikera taonay fa tsy misy ifandraisana ny von'olona sy fandravana olona sy famonoana olona ary mbola tsy nanao an'izany zahay atreto tsy niditra amin'izany zavatra izany ary zahay raha teo koa moa amin'ny fanoherana mazava ho azy raha misy ny alabato atao zahay tsy manana possibilité anaovana an'izany zahay tsy afaka hikitika listim-pifidianana zahay tsy afaka amorona ordonnance zahay tsy afaka anao liste fictif zahay mety ahafana manodina voka-pifidianana sy manova ny voka-pifidianana zay zavatra zay sur miasa zay ampahamarinana miasa izay ampahitsina ary manaika ny fifaninanana masina zay mandresy arabaina ary nyresy koa tsy akoraina efa nanao élection tsika teo hitatsika ny résultat ninninona tsy fitovian-kevitra ary tokony ifanaja ihany ny samy mpifaninana fa tsy tonga amin'izao sakana sy von'olona zao atsaharo ny intimidation betsaka ny intimidation zay ataonareo fa mangina zahay miaritra izahay nefa zahay olombelona ihany koa mahay marary koa zahay fa zahay mitaraina noho zay antony zay zavatra zay hoe prétendrazana atsika aoka ny marina no resahana aoka ny marina no avoaka fa tsy
rehefa voakitikitika ny zavatra tsy mety ohatran'izay dia mamorona tsanga manorana mamorona zavatra ohatran'izao inoako marina fa tsy mahasoa antsika eto tampitanànany Mahajanga izany. Ary miangavy koa zay mpitandro filaminana sy ny fitsarana ihany koa ny CENI aoka tsy hisy candidat milatsaka ho ben'ny tanàna tampitanàna Mahajanga eto zay mitondra basy miaraka amin'ny basy mirenireny eran'ny tanàna zay mampatahotra ny olona mampatahotra ihany koa ny mpifaninana zay zavatra zay aoka tsy hisy ary tsy tokony fahita ato anatiny tia élection ty betsaka ny fampitahorana tao anay eny hoe ho hitatsika eo zay tsy mila sécurité zany fa taveloanareo tonga dia samborinay ny olony afakandro ao anatin'ny fivoriana ve dia misy zavatra ohatran'izany CENI mijery eo anga tsy misy mpitandro filaminana tsy misy ny fitsarana zany karazany intimidation ho andreo zay miara-dia amin'ny fanjakana reo candidat zay miaraka amin'ny fanjakana reo samby misy aretindreo daholo ary samby metraketraka reo ary mampiasa an'izay fahefana ny mpitondra ho andreo zay tsy andreo fa metraketraka ao anatin'ny fampiasana fanaovana an'izay abus zay zany reo eto tampitanàna Mahajanga satria miaraka amin'ny fanjakana manohana ny fanjakana mpiaradia miaraka amin'ny fanjakana dia manao an'izay zavatra izay nandalo tao fivorian'ny CENI zany zavatra izany hoe zahay avelao tsy mila mpitandro filaminana fa zahay no anambitra n'olony afakandro reo mahampy ny famakianareo bureaunay mahampy ny fikapohanareo ny secrétaire manokana zay noentinareo daholo ireo document rehetrarehetra makasika an'ireo olonay tadidionareo fa tsy mpangalatra zahay ary tsy mpanao ratsy zahay fa ireo olonay ireo efa olona déterminé efa olona formé ary tsy maintsy manohy ny asan'ireo na dia ao anatin'ny zavatra ohatran'izao no anaovanareo azy efa mijory efa ela ny fikambananay betsaka ny zavatra vitanay teto Mahajanga betsaka ny fanampiana vitanay amin'ity tanàna ity sy ny vahoaka ato anatiny dikan'izay vonona zahay hiatrika nizaniza amin'ity fifidianana ity fa kosa tokony hatsahatra anareo ny fampitahorana hatsahatra ny famonoana olona fa tsy mety zao ny olona tsy afaka mihetsika imagineo nareo raha ohatra ka tena nahazo point vital io dikan'izay zany maty le olona mba vola kely 700 000 ve andeha hamonoana olona antota taratasy ve finday ve no andeha hamonoana olona zay zavatra zay zany tsy mety zay ary tsy mahasoa antsika fa lazaiko foana fifaninanana ity zay manana ivina afaka maneho izy zay tsikera afaka mitsikera ny olona rehetrarehetra azo tsikeraina ny olona rehetrarehetra rehefa manao ny tsy mety azo tenenina fa tsy tonga amin'izay firesahana tonga tsika andeha amorona zavatra tsy misy na amono olona ohatran'izao fa mba tsy tokony hisy zao vehivavy io niaran'io herisetra io manana zanaka izy ary manana ray aman-dreny koa izy manana ny fianakaviany izy fa tsy tokony mendrika an'izao zavatra nanjoa azy zao raha misy ny raha tsy mila ataonareo amin'ireo oloko ireo ataovinareo amiko eto mahampy anareo efa miteny an'izany foana zao betsaka ny zavatra nataonareo fa mbola mijoro zahay mba tokony mahampy anareo zay mandiha ny fampigadrana mandiha ny fampisamborana mandiha ny vono fa mbola tsy niala zahay ary mbola mijoro zahay satria tianay tanàna ty ary manana vina tsara zay hampandroso an'ity tanàna ty aneo ny traikefanay matoa tafalatsaka amin'izao ty tanàna Mahajanga ty aoka zavamitsika fa nohony tsy fahaiza mitantana tsy fahaizana mitantana ny mahatonga nyty tanànatsika ty miemotra ka zahay mbola tsy nitondra hatrizay na za miteny zao mbola misolo vavan'ny vahoaka mpitondra ny etaetany vahoaka fa mbola tsy mitondra ny tanàna Mahajanga zao zahay no mitady hitondra ny tanàna Mahajanga miaraka amin'ny kandidanay zany no zavatra ataonay manana vina zahay manana ny fifandraisanay koa zahay na ato anatiny na ivelan'i Madagasikara ampy ahafahanay mampandroso ny tanànany Mahajanga tsy mila fanjakana foibe zany ampodiko foana zahay tsy miankin-doha amin'ny fanjakana foibe zay fa efa corrompu io zay mpanavakavaka io fa zahay manana ny vinanay ary déterminé zahay anovan'ity tanàna Mahajanga ty vitanay manovan'ity vitanay mampanaja ny olona ny lalàna velonato vitanay manadio an'ity tanàna ty na miloto zany na mireo corruption maro isan-karazany tsy mila fanjakana foibe zahay manovan'ity vitanay mahita fanampiana koa na eto anatiny na ivela Madagasikara anatsarantsika an'ity tanàna ty aoka tsika ifaninana ny nataonareo efa hitanay zao betsaka ny zavatra tsy mety eto hita erahantsika mahita io ny lalana potika maizina ny tanàna rano tsy misy hitondra ny anjara brikinay zahay hitondra ny fanovana zay heverinay mahasoa an'ity tanàna ty
fa aoka izao intimidation zao ny fiarahana amin'ny fanjakana tsy madala olona anareo rehefa miaraka amin'ny fanjakana dia manao abus mandeha miteritery olona maka volan'olona manao risoriso ny fiarahanareo amin'ny fanjakana tokony anaovanareo zavatra mety fa tsy anaovanareo fampitahorana olona enonay daholo zany ireo mpandraharamba manampy candidat hafa tonga dia mahazo menasy ianao nefa candidat amin'ny fomba ahoana moa imenasevana olona mpandraharaha malalaka izy malalaka ny tsirairay amin'ny olona zay tiany toanana fa zaho rehefa tsy toananao tsy zay nao tonga anahy zany hanao ratsy aminao na anao tsy mendrika aminao anao tsy mety aminao fa ifanajana ny hevitra misy mpandraharaha maro mitaraina manoana candidat hafa na manoana anay mahazo menasy zany nefa tsy anatin'ny politika ben tanàna fidina fa tsy tendrena ovaonareo la lampandrenana rehefa tsy tianareo hisian'ny fifidianana dia tendreonareo ny olona mety aminareo tiano mety aminay satria ny fomba fitondrana amintsika zao zay olona mbo tendry rehetrarehetra dia miditra anatin'ny fifanarana hoe lasa andevon'ny mpitondra andevo tsy mananjo isaina tsy mananjo isafidy fa tsy maintsy manaraka zay baiko midina aiza moa no androsoantsika amin'izany zany zavatra zany no mila ialana mila madiotsika mila miasa tsika ary mila malalaka ihany koa tsy siany zao teritery lava zao baiko midina teny midina mila ialana zany fa ny firenena mandroso tsy misy an'izany lalàna misy ny tsirairay manaraka an'izay lalàna izay ary ny tsirairay koa mety hiarana zany lalàna zany rehefa tsy manara-dalàna ny mila mandray fepetra haingana ny tompona andraikitra mba hahafana misoroka an'izay zavatra mety tsy mahasoa ny tanàna anankiray tsy mahasoa ny fitondrana firenena ka izay moa zany no zavatra lazaiko androany tsy resaka zavatra be dia be ao fa hitanareo iny dia anadain'le olona voa maratra fa tsy te hiseho izy no ny antony inona zahay tsy mahafaka miakatra amin'ny hainao manjery zany ange ny pression mahazo anay eto sady tsy mahazo miakatra amin'ny hainao manjery sisy hainao manjery na anankiray mandray anay na ny télé na ny radio efa miara-dia mifanjakana daholo miara-miasa amin'ireo ka na ny zavatra marary ny vahoaka ohatran'izao tsy voampita anay nanao tatra mahakasika ny asa mahasolombavambahoaka ny tenako ao tsy afaka manao an'izay satria efa mifanaraka reo zany hanafina ny zavatra marary ny vahoaka misy eto